manana folo andro aorian'ny fividianana ametrahana fitarainana mikasika ny vizotry ny fividianana izay notosaina ny 1 jolay lasa teo ny kandida tafiditra ao anatin'izany indrindra dia mangataka ny anafoanana ny vato azony antoko tim ny kandida Lalatina Rakotondrazafy izay laharana faharoa vonjomaika aloha hatreto raha ny vokatra vonjomaika izay voaray. Manana folo andro aorian'ny fifidianana ametrahana fitarainana mikasika ny vizotry ny fifidianana izay natao ny 3 jolay lasa teo ny kandida. Ho an'ny kandida Lalatina Rakotondrazafy avy amin'ny fikambanana Freedom anisan'ny tarainana ny momba ny fisian'ny soratra neny tao anatin'ny sary famantarana ny lisitry ny kandida tim tamin'ny bulletin tokana. Takiny ao anatin'izany ny fanafoanana ny vato azon'ny lisitra tim eto Andrenivohitra tary Andramatoa Lalao Ravalomanana. Lisitra tim izay mitarika amin'ny isam-bato raha ny vokatra sy mbola ofisialy. Mikasika io fitarainana io dia manana ambarany eo anivon'ny senita. Ny senita ny nanotany vato dia tsisy olana ty amin'ny senita ka fa anjarany any amin'ny fitsarana no manana ny fandiniany azy izy. Ny senita ny voalaza ao anatin'ny didim-panjakana 570 mikasika ny sary sy ny endriky ny bulletin tokana dia hoe tsy misy anarana, tsy misy sarina kandida ao anatin'ny bulletin tokana. Dia tia nivon'ny senita zany hoe rehefa tsy misy an'izay dia efa tsy olana satria ny anarana dia izay voasoratra ao anatin'ny karapanondrom-pirenen'ny olona tsirairay nanaovany hita tamin'ny dossier ny nametraka candidature anarana sy ny fanampinanarana ao anatin'ny karapanondrom-pirenena dia ny sary moa mazava ho azy zay no voalaza ao anatin'ny didim-panjakana fa tsy azo apetraka ao anatin'ny bulletin tamin'ny fotoana nanaovana ny bulletin fa rehefa tsy anarana sy fanampiny anarana ary tsy nisy sary dia ny eken'ny senita. Fitsarana ihany no manana fahefana andeha hitondra hoe fanafoanana vato, famerenana fifidianana, filazana hoe izany lany izany tsy lany, mpahambati firy no azon'ny lisitra anankiray firy ny toerana vokatr'izay le isam-bato azon'izay any amin'ny fitsarana no milazan'izay. Ny fitsarana mahefa amin'ity fifidianana ity dia ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ny tribunal administratif. Araka ny fanazavana nentin'ny senita dia ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana no manana ny teny farany momba ny fitarainana momba ny fifidianana ary izy ihany koa no manana zo, manafoana na mamerina ny fifidianana ary mamoaka ny valim-pifidianana raikitra.